Faly miarabantsika tsirairay avy indray taratry alakamisy fa 9 volana Jiona ity. Misaotran'Andriamanitra hatranontsika fa mbola nomeny tombonandry ahafahana mandray ny fahasoavany ankehitriny. Mialohan'ny dirantsika ny amofinainan'io dia hivavakisika. Tompo tsy toa mpanavitra anay, saotranao hatran'izay fa mbola afaka amin'ny antso ianaranao amin'ity maraina ity. Mangataka aminao Tompo mba hiteny manoloana anay. Fa vonika ihainao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe voahosotry Jehova. Nalaina amin'ny Marka 5:12, ny 7:12 sy ny 14. Mamaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka ny antso indray hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy, ary hoy Pilato taminy, fa inona moa ny ratsy nataony nefa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Amen. Tamin'ny nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy niaraka tamin'ny vahoaka romotra niantsiantso hoe omboy amin'ny hazo fijaliana ireo izay nosotraniny. Ny ray fo tamin'i Jesosy izy. Efa tsapany mantsy ny firaisam-pony lehibe sy ny heriny mahagaga. Niain'ny toritenin'ny apôstôly izy ka nanome azy saina mahafantatra ny fidiran'ny tenin'Andriamanitra tao am-pony. Nanjary fiasan'ny famindrapon'Andriamanitra izy ary fitaovana ho an'ny famonjeny. Rehefa afaka fotoana foy dia niverina tsy moramora ireo olona marobe nandositra ny alan-kianjan'ny tempoly. Efa afaka ny tahotra nampisavoritaka azy nefa mbola nampiseho tsy fahatapa-kevitra sy famenarana ny endriny. Gaga izy nahita ny asan'i Jesosy ary niaika fatateraka ireo faminaniana mikasika ny Mesia. Raha ny tena izy dia nitoetra teo am-pisorona ny fahotana tamin'ny fametavetana ny tempoly. Ny fandaminana nataony no nahatonga ny kianja ho tsena, azo heverina ho tsy manatsiny ny vahoaka. Nanaitra azy ny fahefan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy, nefa faratampony ho azy ireo ny hery miasa mangina avy amin'ny mpisorona sy ny mpanapaka. Zava-baovao tamin'ny asa nataon'i Kristy ary nanontany teny izy hoe hatraiza ny faritry ny ahazahoan'i Jesosy manohitra ny fahefan'ireo mpandraharaha ao amin'ny tempoly. Nanafotoina azy ny nampiantona ny varotra koa nampanginina ny faharesen-dahatra avy amin'ny fanahy masina. Ny mpisorona sy ny mpanapaka mihoatra noho ny hafa rehetra ny tokony nahita teo amin'i Jesosy ilay voahosotry Jehova. Teo am-pelatanan'izy ireo mantsy ireo horonan-taratasy sarobidy izay milaza ny toetry ny asa na ny rahana azy. Ary fantatr'izy ireo fa fanehoana hery mihoatra noho ny an'ny olombelona ny fanadiovana ny tempoly. Na dia betsaka aza ny fankalany an'i Jesosy dia tsy afaka niala taminy fa mpaminany ny rahan'Andriamanitra izy mba hamerina ny fahamasinan'ny tempoly. Niteraka fanajana io tahotra io, koa nanantona azy izy nanontany hoe inona no famantarana asehonao aminay no manao an'izao zavatra izao ianao. Raha fehezina ny mofinainantsika androany dia hitantsika tokoa fa nametraka ny maha-izy azy hatrany Jesosy, amin'ny mahavoahosotry Jehova azy, amin'ny mahazanany azy, amin'ny maha-izy iray amin'ny Jehova azy. Ary na dia nampiasain'ny Satana aza ny olona mba hanombo an Jesosy amin'ny hazo fijaliana, dia nefa nametraka fanontaniana tao an-tsainy mandrakariva izany ny amin'ny tsy nahaleen'i Kristy ary taty aoriana moa izay vao afaka nahafantatra izy ny amin'ny fahatanterahany faminaniana rehetra. Dia ny riko aminao an'io dia mba ho fantatrao ihany koa ny fantanteran'izany faminaniana izany, tsy ho adinoina fa mba ho fantatsika mandrakariva. Fa tsy ho an'ireo olona ireo ihany no ahafatesan'i Kristy fa ho ahy sy ho anao ankehitriny ihany koa. Vavakisika, saotra anao izay rehony amin'izany tenina izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay mampatsiahy anay mandrakariva fa izahay koa dia voavidy ny ramasinao ary tsy tokony hipetraka ho tahaka ny andevy satria efa nafahanao tsy ho andevy izay. Mangataka aminao izay mba
hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao, ka hanana toe-tsaina miorina aminao sy fanao ary fiara-mizotra eo aminao mandrakariva. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.